ao anatin'ny fivoriana goavana ankehitriny ny mpikambana ao anatin'ny Comesa raha ny andron'ny omaly manokana no asiteny dia nanamarika izay andron'ny omaly izay ny fidiran'ny Tunisie tao anatin'ity fikambanana ity teo ihany koa ny nazahoana sekretera vaovao rahantsika ny tato-baovao. Anisany nanamarika ny andro voalohany tamin'ny andian'ny faharoapolo ny fivoriana tampon'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernement mivondrona ao amin'ny Comesa ny fidiran'ny Tunisie tamin'ny fomba ofisialy ao anatin'izany tsena iraisan'izany sy ny fanombohan'ny fitaom-piasan'ny sekretera jeneraly vaovao ny fikambanana Trisleche Kapoepoe izay andimy toerana ny Sindiso Nguenia. Izy ny vehivavy voalohany hitarika ny fikambanana. Nosoniavin'ny ministra rambahiny Tunisiana Comesa niaraka tamin'ny filoha malagasy ny antota taratasy mikasika izany fidiran'ny Tunisie ho mpikambana izany rehefa nafeno ireo fepetra notakina taminy. Nandritra ny fandraisan'ny fitenenana dia ny antso an'ny Tunisie mba handray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny Comesa, ny faritra ifamezivezena malalaka Comesa EAC SADC ary ny faritra ifamezivezena malalaka aty Afrika ny filoha malagasy izay sady mpitantana ny Comesa. Anisany nanamarika ny andro omaly ihany koa tany Lusaka ny antsoina hoe Comesa Media Awards, fotoana izay nanolorana loka ho an'ireo mpanao gazety afrikana izay nanatotosa fanadihadiana nisy fiantraikany mivantana tamin'ny fireneny. Nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo no karakarain'ny filohan'ny Zambie Edgar Lungumo ny fotoana omaly.